aoka iara-mivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotranao zahay, fa lehibe ny fitiavanao, ka dia niantso azo mivalo ny rahalahireo ianao ho isan'ny mpanomponao manatanteraka ny ministera masina indray izao. Misaotranao zahay no ity fotoana ity izay mahatafavory ny kristianina maro avy eto amin'ny fodam-paritany Atsimon'ny Mania. Amin'izao fanaovana ordinasiona azo valo ny rahalahy zao. Mangataka aminao izay fanahy masina mba ho voaray ao am-po sy ny fiainanay isan'andro ny teninao. Ary amin'izany dia tsy izy mivalo ny rahalahy reto ihany, fa ny fiangonana manontolo ho fanasy ny tany, ny fiangonana manontolo ho fahazavany izao tontolo izao. Misaotranao izay Jesosy, fa noho izany fitiavana lehibe asehonao izany, dia tsy avelanao ho tonga sira matsatso ho itsahana tahaka ny zezika na arina ny velany aza izay efa ninonao raha teo no teninao. Ngataka aminao izay fanahy masina mba tsy hisy na iray aza amin'izay natao batisa ka hamono ny jiro na hampisarona izany any ambany farafara, fa mba samy mitondra ny fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika riavana dia alaina avy eo amin'ny filazantsara-masina araka ny Matio 5:5-7:10 ka hatramin'ny 5:9-10. Filazantsara-masina araka ny Matio 5:5-7:10 ka hatramin'ny 5:9-10. Matio 5:5-7:10 ka hatramin'ny 5:9-10. Vakina toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo ny fanasy ny tany, fa raha ny fanasana ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy hery anaovana na inona intsony izy, fa arina ny velany ka ho itsahany olona. Ianareo ny fahazavany izao tontolo izao, tsy azo ofenina izay tanàna miorina eo tamin'ny tendrombohitra. Ary koa, tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famara, fa apetrany eo fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo masony olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany mainareo izay mitanitra. Ilay masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana riava. Faly miarahaba anareo amin'ny anaran'ny fiangonana Loterana Malagasy manontolo izay soloanay teny. Ity no famangina voalohany ataonay aty amin'ity solodam-paritany ataontsika hoe vaovao tiko, satria eritaona zao nanekena ny hasolodam-paritany azy, fa na izy aza mbola tsy votoka. Ary ny programy atao ampelantananay dia mbola ny volana May 2024 vao azo tanterahana ny fanokanana ny solodam-paritany Atsimon'ny Mania. Ka fifaliana lehibe ho anay ny azoana mamangy eto amin'ireny vohitra solodam-paritany Atsimon'ny Mania, eto mbato finandrahana amin'izao fanaovana ny ordinasiona n'izy valo rahalahy reto izao. Ny tarazo na
tradisiona izay ananany fiangonana dia tokony ny anankiray amin'izy valony lahalaza ray vao vita ao dinina sina teo no mitory ny tenin'Andriamanitra. Fa araka ny fampaminana izay niarahana nanao maly ariva dia amin'izao famangina voalohany izay atao izao dia aoka ho anjara raharahany fiangonana Loterana Malagasy ihany ny mitondra ny hafatra atotony tenin'Andriamanitra ao amintsika amin'izao alahady fahatserovana ny olona masina izao. Ity koa dia anaovany fanazavana satria tsy vitsy ireo pastora izay niantso ahy telefony tamin'ny alarobia. Raha pitso alakamisy ve ny fahatserovana ny olona masina président sa amin'ny alahady? Satria ny kalandrena ny almanaka ny felemina izay mivoaka voalohany dia manondro ny 2 Novambra ho fahatserovana ny olona masina. Fa raha ny almanaka izay mivoaka faharoa dia manondro ny alahady ny fahatserovana ny olona masina dia ny alahady manaraka ny fetin'ny filazantsara izany. Ary toy izany koa rehefa jerena ny teotopatsika dia ity no alahady fahatserovana ny olona masina. Ka na ny vavaka izay natao na ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana indrindra izay anjarantsika amin'ny toroteny dia mitodika indrindra amin'izany fampiainana ny fiangonana amin'ny fiainana ny fahamasinana izany. Isika dia tsy mampianatra ho toy ny fiangonana namantsika hanoro ny atao olona masina izay olona manokana amin'ny ezaka manokana efa vitany atao tantara. Fa isika dia mampianatra sy mitaiza fa ny atao olona masina dia ny olona izay velomina amin'ny tenin'Andriamanitra isanandro ary miaina ny sakramentany batisany eo amin'ny fiainany isanandro. Ka tsy tamin'ny nanaovana batisa azy ihany no anekely ny fady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Fa amin'ny fiainana iainany isanandro dia hanamafisany izany fifadiana ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra izany. Fa tsy amin'ny andro nanaovana batisa azy ihany no anekely mazava tsara fa mino n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina arak'izay ataon'ny fiangonan'Andriamanitra izy. Fa amin'ny fiainana iainana isanandro dia maneho sy mampiariary izany finoany an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina arak'izay ataon'ny fiangonan'Andriamanitra izany raha teo izy. Ary izany indrindra no ambaran'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao dia ho ny kristianina tsirairay mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Ho ny kristianina tsirairay mino ny Jesosy, mino n'Andriamanitra ray, mino ny fanahy masina arak'izay ampianarin'ny fiangonana tokoa. Ka hoy ny ilazany Jesosy azy amin'ny toroteny izay nataony teo an-tendrombohitra: ianareo ny fanahy sy ny tany, ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Ity dia tsy manondro ny asa izay hatao ny mino arak'izay heverany fiangonana namantsika azy, fa hamaritana ny atao hoe masina. Fa ity dia manondro indrindra ny toetra, ny fiainana, iainan'izay natao batisa, iainan'izay mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, iainana amin'izay velominy sakramentany fanasany tompo ao amin'ny fiainana isanandro. Ianareo ny fanahy sy ny tany, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, hoy Jesosy. Izay anoloana mazava ny toetra, ny fiainana ananan'ny vita batisa, ananan'ny zanak'Andriamanitra izay. Fa amin'ny androany Jesosy mazava hoe ianareo ny fanahy sy ny tany, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, anoloana sy ampiareriana ny toetra,
ny fiainana anany zanak'andriamanitra dia ampahafantariny iveronany fa izay mahay izy azy ny natao batisa, izay mahay izy azy ny mpanay fanasany tompo, dia izay natolotra Jesosy azy, izay nomeny Jesosy azy, izay voarainy avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra velona, avy eo amin'ny sakramentany batisa, avy eo amin'ny sakramentany fanasany tompo. Izay voarainy no mahay izy azy. Hoy ny filazan'n'ay ingénieur Razafy Mandimby taleny tompontsoa tamin'ny fotoanandro, izay no hanintsika no mahay izy azy antsika. Mampianatra ny tanora lahy sy vavy ho tonga mpamboly sipiopy matianina izy, dia hoy izy nous sommes ce que nous mangeons. Izay no hanintsika no mahay izy azy antsika. Ka raha mihinana sakafo mahasalama ianao dia salama ny vatanao, fa raha mihinana sakafo mampaharofy ianao dia ho marofy ny tenanao. Fampianaran'ny ingénieur agronome zany, fa izany koa no lazain'i Jesosy eto. Ianareo no fanasy ny tany, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy izay nataonao zany, fa izay nomeny Jesosy ianao zany. Inona no nomeny Jesosy ianao? Amin'ny alalan'ny toriteny izay ilainao mandrakarivo. Inona no nomeny Jesosy ianao? Amin'ny alalan'ny batisa masina izay nanadiovana sy nanasananao tokoa tamin'ny fahotanao rehetra. Inona no nomeny Jesosy ianao? Amin'izay nomezany ho anao ny tenany sy ny rano ho sakafo izay velomanao mandrakarivo. Io ny zavatra lehibe izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ianareo fanasy ny tany, ianareo fahazavan'izao tontolo izao. Manondro mazava anao izay vita batisa izany, manondro mazava anao izay mpandray ny fanasany tompo izany. Misy zavatra izay nomena anao ka mitoetra velona miasa ao anatinao izany, fa izany no manafitra ny maha izy azy ianao. Fa izao koa sy hafen'ny Jesosy ry hafa. Fa hoy izy, misy ihany ny fanasana tonga matsatso ka tsy misy masira azy. Misy ihany ny fanasana tonga matsatso ka tsy manana hery intsony izy. Misy ihany ny fanasana tonga matsatso ary inany velany ka hitsahany io izy. Evero tsara. Izy tsy miteny hoe raha tonga sira matsatso ianao dia arino lasa zezika. Mbola misy asany ny zezika. Mbola misy asany ny zezika. Satria ny zezika no miantoka ny fahavokara. Fa izay lazain'i Jesosy eto izao, raha sira matsatso ny olona dia arina tsy misy ilana azy fa nitsakitsaka. Ratso no zezika. Hevery dia lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao ry havana. Fa tsy kilalao, tsy vazivazy izay nanaovana batisanao. Ary zany nananganan'Andriamanitra reto pastora maro be reto sy nanampiany azy valalahy androany mba ho fantatrao ny asarobidy ny batisa sy ny asan'izany ao amin'ny fiainanao isanandro, ka tsy ho tonga sira matsatso ianao. Raha ny programan'i Jesosy ny anotaninao dia tsy ny ahatonga anao ho sira matsatso mihitsy, fa ny ahatonga anao ho sira manan-kery eo amin'ny fiainanao manontolo. Very koa ny filazan'i Jesosy azy. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Fa izao izy, misy fahazavana afenina na miafina. Atao any ambany farafara, fa tsy atao amin'ny toerana mazava ahitana azy. Fa nilazain-drina toy izy, ny mahafahazavana anareo dia mipetraka eny an-tampon-tendrombohitra, hitan'ny olona rehetra. Asan'i Jesosy ao amin'ny toriteny, ao amin'ny batisa,
ao fanasany tompo mahatonga anao nandray ny fahazavana. Tsy anao zany, fanomenanao zany mazava. Izany no dikan'ny tenin'Andriamanitra toriana aminao tsy mitsahatra io. Izany no dikan'ny batisa izay natolotra anao io. Izany no dikan'ny fanasany tompo izay velomanao io. Homenanao ny mazava. Ary satria manana izany mazava zany ianao, dia aoka hitondra sy haneo izany fahazavana zany eo amin'ny fiainanao ianao. Fa tsy fen'ny Jesosy, misy tokoa izay tsy mihazona izany fahazavana nomena azy zany. Ataony any ambany farafara ho izy, sarona ny vata famarana ho izy. Dikan'izany tsotra dia izao, na fenina na dia ilay zavatra tsara efa nomenanao azy, na fenina. Fa ho an'izay manafina izany fanomezan-tsoa nataon'i Jesosy zany, dia arinany velany koa izy, tsinotsinona koa izy. Ka na iza mandray ny tenin'Andriamanitra, na iza mandray ny batisa masina, na iza mandray ny sakramentany fanasany tompo, kanefa tsy miavitra izany, tsy miraharaha zany, dia izao tsy mitondra ny mazava eo amin'ny fiainana izy, miverina ao amin'ny aizana izy, arinany amin'ny elo izy. Tsy programan'i Jesosy ry avy ny hanary ianao. Aleo azavo zany. Tsy programan'i Jesosy naovinanao ny hanary ianao. Fa raha sanatria ho very ianao, dia izao. Ilay fahazavana nomenanao tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ilay fahazavana nomenanao tao amin'ny batisa masina. Ilay fahazavana nomenanao tao amin'ny fanasany tompo. Sy no heverinao, sy no raharainao zany. Ka toy ny nataonao ambany vata famarana, toy ny nataonao ambany farafara, nosaronanao na nafeninao, tsy mahasoanao zany. Evero ary ny alehibe ny fanomezan'Andriamanitra. Evero ary ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao. Manolotra zava-tsary biby ho anao isan'andro. Ary izany ty andro an'ity ifalianao ry sinodam-paharitany atsimo mania. Mbola andrenesanao ny tenin'Andriamanitra, mbola andraisanao ny sakramenta masina. Ary every ny afalianao ry fiangonana ny amin'izay nanaovanao ordinasiona azy valo ny rahalahy reto. Fa izy ireo dia nampisa ny irak'Andriamanitra mitondra ny tenin'Andriamanitra velona. Izy ireo dia nampisa ny irak'Andriamanitra hanao batisa ao aminareo ao. Izy ireo dia nampisa hitondra ny sakramenta masina, hizara ny fanasany tompo anareo. Ary zahay rehefa nanao fandaminana dia tsy ny fanjany fa ny fandamina. Ireo pastora manao zigamena rehetra tsy mamparay androany. Fa tsy naizy prezidanty sinota hamarana azy. Fa ny pastora manao zioga fotsy rehetra, izy no hamahana anareo rehetra. Na firy anareo, na firy tonga eto androany, izy no hampisakafo anareo rehetra. Hevery fitiavan'i Jesosy ianao ry havana. Fa noho ny aminao indrindra, dia nantsoina reto olona reto ho mpitondra izany sakafo masina izany, hanolotra izany sakafo masina izany. Tsy natao ho vanja maitsim-baharena izany, tsy natao zava-tsinotsinona izany, fa natao izay hatonga anao fanasina indrindra, natao izay hatonga anao fahazavana indrindra. Ary izao ny lazary tenin'Andriamanitra azy. Aoka azavy amin'ny masony olona toy izany koa ianareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo, ka ankalazany rainareo izay any an-danitra. Amin'izay velomanao amin'ny tenin'Andriamanitra marina, amin'izay velomanao amin'ny fanekena ny batisa izay nomenanao marina, amin'izay velomanao amin'ny fanekena amin'ny sakramenta ny fanasany tompo izay atolotra anao marina, dia izao indrindra no voka. Mitondra ny hasina mahasiranao anivon'ny fiarahamonina ianao. Mitondra ny fahazavana eo anivon'ny fiarahamonina ianao. Raha miresaka ny hoe mitondra ny hasina mahasiranao ianao, dia izao manavao sy manamboatra ny fiarahamonina tratry ny fahalovana izany. Raha mitondra ny fahazavanao ka haresy lahatra ny hafa hanome voninahitra n'Andriamanitra ianao, dia mitondra fanavaozana ny
fiarahamonina sy ny firenena manontolo izany. Re kristiana malala tsy manaratsy tena ohatry ny miatsy isika ary tsy mifanaratsy antoeraneto isika. Fa raha mitatitra atao amin'ny banky mondiale na ny banky iraisam-pirenena izao, efa teny amin'ny fahadimy amin'ny fahantrana alohan'ny farantsika, ary mihazo marina fahatelo amin'ny fahantrana mialohan'ny farantsika, ary tsy misy ny fanavaozana dia ho ny voalohany amin'ny fahantrana indrindra eran'ny tany isika. Izany ve no firenena manana ny Jehova ho Andriamaniny? Izany ve no fiangonana miaina izay lazaina hoe Kristy ho an'i Madagasikara, Madagasikara ho an'i Kristy? Mandetika ny firenena ao amin'ny fahantrana lalina. Aiza ny mahasiranao? Aiza ny mahafahazavana anao? Ity dia tsy natao hifanomezan-tsiny, hitsarana ny mpitondra na handokafana zay tsy eo, fa andraikitra adidy mipetraka aminao vita batisa, andraikitra adidy mipetraka aminao mpandray ny fanasany tompo. Ny ten'Andriamanitra milaza mazava ianareo ny fanasiny tany. Ny ten'Andriamanitra milaza mazava ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Ny ten'Andriamanitra milaza mazava fa izay nomeny Jesosy ianao entina manova sy manavao, tsy miteranao ihany fa ny ambonanao, ny fiangonana misy antsika, ny fiarahamonina misy antsika, ny firenentsika. Nandalo teto norveziana marobe tamin'ny herinandro. Nametra-panontaniana tahaka an'izao tamin'ny sekretera jeneraly ny NMS. Araka ny fantatra dia firenena mahantra Norvezy. Fa araka ny hita dia firenena matanjaka Norvezy ankehitriny. Azonao lazaina anay ve ny fanalahidiny hoe niala avy amin'ny fahantrana tanteraka tonga amin'ny famirapiratana misy ankehitriny. Ny vatotena niady tamin'ny corruption zahay, niady tamin'ny fahalovana. Araka ny hevitry ny sekretera jeneraly ny NMS, ny fialana avy amin'ny fahalovana dia mitondra ho amin'ny famirapiratana. Izay tsy hitovizako hevitra amin'ny tsotra dia izao. Tsy ho resy na oviana ny fahalovana, ny corruption, ny fahantrana raha tsy mandray sy mitoetra amin'izay nanaovan'i Jesosy azy ho fanasina ny vita batisa tsirairay. Tsy ho tafavoaka ny firenentsika raha ny mpandray ny fanasany tompo manao izany ny fiainam-pahazarana. Raha ny mpandray ny fanasany tompo tsy miavaka ny dikan'izany hoe inona no dikany hoe mihinana ny tenan Jesosy, tsy misotro ny rano Jesosy. Eto aho, inona no akon'izany ao amin'ny tokantranoko, ao amin'ny fiarahamonina misy ahy, ao amin'ny fireneko. Misy dikany lehibe izay aloran'i Jesosy ho anao ny teniny. Misy dikany lehibe izay aloran'i Jesosy ho anao ny batisa masina. Misy dikany lehibe izay aloran'i Jesosy ho anao ny tenany sy ny rany. Aza mihevitra fa ampy ny lazana aminao hoe voavela ny helikao. Aza mihevitra fa ampy ny asambatra ny sofinao mandre ny teny famelan-keloka. Fa ny fanomezana izay omeny Jesosy ianao entiny manavao anao ka ilazany aminao hoe ianareo ny fanasiny tany, ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Entiny manavao ny firenena manontolo. Raha ho potika sy ho rava ity firenena ity, ny vita batisa sira matsatso. Raha ho potika sy ho rava ity firenena ity, ny mpandray ny fanasany tompo tsy mitondra ny fahazavana. Tianao Jesosy, tia ny firenentsika Jesosy,
tia ny fiangonana loteranina malagasy Jesosy, ary zany nanambarany aminao anio voavelany elokao. Tianao Jesosy, tia ny FLM Jesosy, tia ny Madagasikara Jesosy, izany nanambarany aminao anio sirenao, sira mitondra hery hanavao ny fiarahamonina. Tianao Jesosy, tia ny FLM Jesosy, tia ny Madagasikara Jesosy, izany nanambarany aminao anio fa ny tenany sy ny rany dia atolony sy zarainy amin'ny alalany reto pastora reto. Ianao mitondra ny fahazavana eo anivony fiarahamonina izany. Aza mety ho isan'izay sira-matsatso ka harina, fa tsy ny tenanao ihany no very, ny ankonana manontolo very, ny fiangonana manontolo very, ny firenena manontolo very. Aza manaiky hanarina ny mazava ao anatinao, aza manaiky hanary ny herin'ny fahazavana ny menanao. Heveriny alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao. Raiso amin'ny asarbidiny zany fanomezana entin'i Jesosy izany. Tsy hamelana ny elokao ihany zany, hanavaozana ny manontolo zany, hanavaozana ny ankonanao zany, hanavaozana ny fiangonantsika zany, hanavaozana ny fireneny zany. Ty kristiana malala voavely elokao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanakary fanambasina izay hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay. Amen. Mitsangana Kristy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra anie hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.